teny avy aminay angamba dia ny fisaorana ny fitondram-panjakana foibe mitondra an'ireto fitaovana reto. Ho anay manokana aty amin'ny faritra Atsinanana izay atao hoe anisan'ny vavahady idirana eto Madagasikara ihany dia efa nisy ny fiomanana izay efa natao, efa nisy ny fivoriana iarahana nananganana an'ilay komite mbola vao omaly ka tao anatin'izay nandinidiniana izay fepetra rehetra tokony ho raisina raha sanatria ka tena tonga tokoa ny virus izay atahorantsika efa nivelana zany ka efa nisy ny fepetra maro isan-karazany raisinay tao anatin'izay fivoriana izay ka ataoko angamba fa tonga ara-potoana tokoa reto fitaovana reto satria io sisany nandrasana izay no anisan'ny question betsaka tao anatin'ny fivoriana hoe aiza zany ny fitaovana inona no ataontsika raha tonga izay virus izay ka dia raisina tokoa reto fitaovana reto ary tonga fotoanany ihany tokoa. Reto Toamasina moa zany dia ny ety amin'ny aéroport izay atao hoe aéroport international dia eo ihany koa ny eo amin'ny port ny Toamasina izay idiran'ireo sambo avy any ivelany ihany koa ka ireo zany mitsinjarana ny fitaovana sy ny fanafody izay tonga eto. Voalohany angamba dia misaotra rehetra misaotra fitondram-panjakana nanomea an'ireto fitaovana izay entina iarovana sy faritra Atsinanana amin'izay mety hiaviany ity valana retina coronavirus ity zany sy entina iarovana koa mba tsy hidirana satria raha amin'izao fotoana izao rehefa avy izay moa ny santé nanomboka tamin'ny 27 fa nisy réunion d'organisation entre anaty ministère de santé foana fa misy fivoriana sectoriel any miaraka tamin'ny tokona hektaram-panjakana fa omaly vao multisectoriel izy dia efa nisy zany fitaovana efa nanana ministère amin'ny fahasalamana izay efa napetraka amin'ireny centre d'isolement sy any amin'ny CHU fa reto zany tena anampy bebe kokoa amin'izay satria misy distrika 7 ato anatin'ny faritra Atsinanana izay mifandray be amin'ny vilany Tamatavy dia misy hoaterina ihany izy ireo.